Ary izao angataka amin'ny iray ary izy anome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azon'izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo ny mahafantatra azy. Satria mitoetra ao anatinareo izy ary ho ao anatinareo. Miara-batsika rehetra namana tapaka manaraka izao fandarana izao. Amin'ny anaran'i Kristy Tompontsika, kopakopa-tanana feno fifaliana avy amin'ny fo atolotra antsika any tokantrano, any amin'ny toerana maro isan-karazany anarantsika ny fandarana. Lohahevitra lehibe ihany no diniantsika ny fahatongavan'ny mpananatra. Fantatsika tsara izy moa le mpananatra, ny fanahy masina. Fanahy masina nampanantenain'Andriamanitra fa nampanantenain'i Jesosy Kristy fa omena antsika rehefa hiakatra any an-danitra Jesosy Kristy. Ao amin'ny Jaona 4:40 manomboka amin'ny 4:7 sy 7. Jaona 4:40, 4:7 sy 7. Jesosy miteny, ary izao mangataka amin'iray ary izy hanome anareo mpananatra hafa mba ho eo aminareo mandrakizay. Mpananatra eo aminareo mandrakizay dia ny fanahy ny fahamarinana izay tsy azony izao tontolo izao ho raisina satria tsy hitany na fantany fa ianareo no mahafantatra azy satria mitoetra eo aminareo izy ary ho ao anatinareo. Fanomezan-toky ny ahatongavan'ny mpananatra dia ny fanahy masina izay hitari-dalana antsika, hitari-dalana ny zanak'Andriamanitra hanao ny sitrapon'Andriamanitra, ho voatahiry ao amin'ny mahazanak'Andriamanitra. Be dia be ny toko sy andininy ao amin'ny sokatra masina miteny manao hoe izay tariany fanan'Andriamanitra nareo manohy azy ho tonga zanak'Andriamanitra. Hainareo zany ny asan'ny fanahy masina, fanan'Andriamanitra dia izao mitarika antsika ho any amin'ny toerana mahazanak'Andriamanitra antsika. Tiany Kristy ny hatakarantsika fa tsy hamela antsika ho irery io Andriamanitra io. Jesosy tsy mamela antsika ho irery na dia niakatra any an-danitra ary izy dia eo mandrakariva ny fanahiny mitari-dalana antsika. Noho izany dia tsy irery isika. Tsy misy toe-javatra izay tsy fantatr'Andriamanitra mahakasika ny fiainantsika. Na iza toerana aleantsika dia miaraka amintsika amin'ny alalan'ny fanahy masina io Jesosy Kristy. Na iza misy antsika, na iza mety aleantsika dia eo mandrakariva izy. Izy ilay nomena isolo ny toeran'i Jesosy Kristy mba hiasa eo amin'ny fitoeran'i Jesosy Kristy. Eo ankavanantsika izy, eo ankaviantsika, eo alohantsika, ao aorianantsika, manodidina antsika ary indrindra ao anatintsika. Mampahafantatra antsika ny sitrapon'Andriamanitra ary miasa amin'ireo izay mandray an'i Kristy ny fanahy masina, miasa amin'ny alalan'izy ireo ihany koa. Inona zany no fehi-kevitra nomena antsika ny fanahy masina mba hitarika antsika ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Nomena antsika ny fanahy masina mba hanamasina antsika. Nomena antsika Andriamanitra, nomena antsika ny fanahy masina mba ahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Ina mitranga rehefa zanak'Andriamanitra? Mpandova ny fiainana mandrakizay. Raisinao am-po zany afatra zany, ho tehirizinao, ho fiainanao antsika mba ho voaporofo manerana an'izao tontolo izao fa manana ny fanahin'Andriamanitra isika ary tariny fanan'Andriamanitra ho araka ny sitrapon'Andriamanitra. Dia hivavaka isika. Jesosy eo misaotra anao izay fa tsy nandao anay maimaim-pony ianao fa nampanantena fa hanome anay ny fanahy masina hitari-dalana anay, hanamboatra ny toetra anay mba ho araka ny sitraponao. Misaotra Jesosy eo fa lalina dia lalina ny fitiavanao anay, manolo-tena ho anao, ho fehezinao ary manaiky ho tariny fanahinao mandrakizay. Amen.